faly miarabantsika tsiray avy tratry ny taom-baovao ndray niasovika émission ao anatin'ity fandaharany ity eto amin'ny télévision malagasy arabaina tratry ny saramanitra ny malagasy isa tokantrano ao aminareo ny fiadanany tompo mirary soso fiadanana ho antsika tsiraray avy ampitiavana be niasovika émission ao anatin'ity fandaharana fifampiarabana maraina ity anio sabotsy faharoan'ny volana janoary taona 10 ho aminareo ny fiadanany tompo dia mirary sondrindra ho antsika tsiray avy manorika anareo ihany koa ampitiavana androantsika dia hijery manokana mikasika ny momba ny fisaorana ihany mitohy hatrantsika isotran'Andriamanitra ao anatin'ity toam-pamerenana amin'oloanyity indray ny zavatra rehetra momba antsika sy ny fiainantsika manomboka izao dia ho averin'Andriamanitra amin'oloany ny zavatra rehetra ty taonty dia toam-pamerenana amin'oloany mety betsaka ny zavatra efa niklosy teo amin'ny fiainanao tamin'ny 9 fa tiako mianantenanao an'Andriamanitra vaovao indray amin'ity taom-baovao ty fa ho averin'Andriamanitra amin'oloany zany rehetra zany fantatreo ve ny famerenana amin'oloany voalohany indrindra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia tsy nisy namelany ho very ny olona mpanota rehetra fa naniraka ny zanany lahatokana izy mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay raha tokony andova fahafatesana ianao dia nataon'Andriamanitra nandova fiainana tamin'ny anaran'i Jesosy zany ny famerenana amin'oloany hatrany amboalohany dia nataon'Andriamanitra mpanapaka tsika nefa lasa nandevozo niotintsika taty aoriana no ny faneketsika ny fitaky ny devoly tamin'ny fanatanterantsika tontolo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika raha nisy an'Andriamanitra tsika tany amboalohany dia tiako ny mampanantenanao fa ho averin'Andriamanitra ho edena ny fiainanao raha very edena ianao hatramin'izay zay Andriamanitra ny famerenana amin'oloany hatrany hatranyizay ny tokony mendrika sisa azy ametrahantsika ny fisaona sy fankasitrahana mandrakizay satria Andriamanitra mandrakizay izy tiako tsika amin'ity taom-baovao ity raha hisaotra an'Andriamanitra sahady ny amin'ny fanitsahantsika n'izany taom-baovao zany miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tia ho fantatra ve tiam-panantenanao ary malagasy isa tokantrano tiam-panantenanao fa matoa Andriamanitra napiditra anao amin'ny taona 10 dia vonina niantoka Andriamanitra mandritry ny taona 10 ny momba ny fiainanao sy rehetra mahakasika anao ray manontolo fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra satria ao am-pon'Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana anatanterahany tsara rehetra zay tokony ho ataony zay mahatonga antsika misaotra ny Andriamanitra zay toriko aminao dia Andriamanitra mahafantatra mialoha ny zavatra tokony ataony rehetra eo amin'ny fiainanao zao toko fahinana rehefa nanomboka nona ny olona 15 dia monina mpianatra hoe ravao dia ozy Jesosy hoe avelao ny olona inana onena sy mihevitra ny anohanan'ny olona hatranetrany io Andriamanitra io ninona zany anohanana rehetra ny ainanao nandritry ny taona 9 tetely aminao fa ho avadika Jesosy ho fahavokarana amin'izay zany manomboka izao amin'ny aramain'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta misaotra azy tsika satria efa fantany mialoha zay tokony ataony mody nantany amin'ny Filipa izy eo amin'ny toko fahenany jona toko fahenany andiny fahenana nantany amin'ny Filipa izy eo inona ny tokony atao dia very hevitra Filipa dia ozy nefa ozy izy ny Baiboly efa mahafantatra zay tokony ataony tao am-pony izy ny Andriamanitra zay toriko aminao mahalala ny mahasoanao rehetra izy mahalala ny mampety ny fiainanao rehetra izy zany no mahatonga antsika mametraka loatra ny momba antsika eo am-pelantanany satria rehefa manomboka tena hitany sy tsapany fa miankina amin'ny tanteraka isika dia manomboka hitsangala lay manana ny fiheverana ao am-pony hikarakara ny fiainantsika amin'izay mety tontolo tsy fampina rehetra momba antsika amin'izay ilantsika ny fanelalenanany sy ny fidirany antsetra eo amin'ny fiainantsika ray manontolo ny tianao fantatra ve Jesosy dia tiantsika loatra tsy fisaorana fahazarana tsy ampahatakarana no ataontsika manomboka androany fa fiderana sy fisaorana feny fakasitanan'Andriamanitra no ny fahatsarany sy ny famindrapony fisaorana satria ny Andriamanitra tononao dia mahalala mialoha ny antony angatanao aminy sy ny ilainao ny aminy jona toko fahenana ny 15 hatramin'ny 15 ilay voalazako teo fisaorana sy fiderana ihany koa satria ny fananantsika azy sy ny ranalatsanao antsika efa vita teo amin'ny azo fijaliana dia miteraka fiarovana sy fanoerana ny herin'ny faharatsiana automatika rehefa no hamarinitsika ozy izy ny Romanina toko 5 andininy fahasivy zao nefa kitsika ny Romanina toko 5 ny andininy fahasivy Romanina toko 5 ny andininy fahasivy zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy koa maiky aza ny namonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marinina tamin'ny rahany isika fantatrao ve misy ny fahatezerin'Andriamanitra dia misy ny fahatezerany devoly te handringananao no ny fialonany ianao rehefa tian'Andriamanitra ianao ny fahatezeran'Andriamanitra tokony hiantra aminao no ny fahotana
dia arovany tamin'ny alalan'ny fanomezany rahan' jesosy. Ny fahatezerany devoly te andringana sy andravanao ihany koa dia mijoro Andriamanitra miaro anao amin'ny rahan' jesosy. Zay mahatonga ny apokalipsy 2:22 milaza hoe loza ho anareo ry tany ozy izy fa milatsaka eny aminareo ny fahatezerana lehibe. Nefa ozy izy nandresy azy reo ozy izy no ny ranjanak'ondry sy ny teny amin'ny filazana azy. Ny dikan'izay na fandringanana io na fahatezeran'Andriamanitra dia samy vitan'Andriamanitra no miaro atsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy dia miteny ho atsika ny ranjana ny malalany dia ny fandrakofany rahany sarobidy. Teny aminao hoe nety nisy tontolo tany am-pendohana. Joba 3:5 zao natahotra Joba. Rehefa natahotra Joba dia tonga teo amin'ny fiainan' Joba ny fandravana. Ary rehefa tonga teo amin'ny fiainan' Joba ny fandravana dia tsy nisy sakana tonga le fandravana tsy hitranga satria to endrika fahamarinana ny fiampangany satanan'i Joba teo mason'Andriamanitra ny amin'ny fanantenany zavatra tamin'Andriamanitra, ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia no le tanan'Andriamanitra ny manda manodidina azy dia tsy tafiditra satana. Fa vao niala ny tanan'Andriamanitra satria ny ampangy Joba mbola tsy tonga ny rahan'i Jesosy niaro Joba tamin'izany fotoana izany satria mbola tsy nomeny Jesosy tamin'izany. Dia nisy pirofo nahafahany satana nandrava ny fiainan' Joba. Fa rehefa latsaka ny rahan'i Jesosy dia zao ny zavatra mitranga. Zay kipitsopitso kely tsy mpiambenana nananan'ny Joba ohatra raha tamin'izao vanim-potoana nenantsika izao ny nisiany Joba dia niarovana niantso ny rahan'i Jesosy Joba dia niaro an' Joba tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra no niota Andriamanitra dia tsy niantra teo Joba ny fandringanana. Zao zany ny tombotsoana anao zany tsy mitovy tamin'ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan' Joba. Joba tamin'izany fotoana izany mbola tsy latsaka ny rahany zanak'ondry iaro azy. Fianao amin'izao fotoana izao rehefa manana an' Jesosy dia efa nalatsaka Jesosy ny rahany iaro anao. Tianao fantatra ve zany tontolo rehetra zany sady miaro anao amin'ny fahatezerana ho avy izy no miaro anao amin'ny asan'ny satana ihany koa. Zay fiarovana lehibe zay tsy protection ntsony ny fiantsoana azy amin'ny teny vahiny fa défense. Lasa défense ho atsika ny rahan'i Jesosy. Tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao sa tsy tokony hisaotra azy? Tokony hisaotra azy mihoatritsika noho izany fitiavany mihoapapana antsika izany satria Andriamanitra ny famonjenantsika izy. Zay mahatonga Baiboly milaza hoe ninninona ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsisy ambinina ary ny lela rehetra mifandahatra aminao dia ho resenao lahatra. Zany lova amin'ny mpanompon'i Jehova hatramin'izao koa mandrakizay. Tianao fantatra tia mpanantenanao fa miteny aminao Andriamanitra ao ambadika vata fahitalavitra ao dia miteny amin'ny alalan'ity fandarany ity androany te hamonjy anao Jesosy, te hanafaka anao tanteraka Jesosy, te hiaro anao tanteraka izy mba tsy hanatsiny mandritra nyity taona 10 ity. Tiako ianao hivavaka hangataka ny rahan'i Jesosy handrakotra ny taonanao. Tiako ianao hanome voninahitr'Andriamanitra amin'ny fisaorana mba tsy hahafahan'ilay ratsy miditra tsehatra mandravanao. Zay tsy fahombiazana rehetra tany amin'ny 2009 tsy hampita aty amin'ny 2010 tsony satria hiditra tsehatra amin'ny famerena amin'ny loniny amin'izay Andriamanitra. Sokafy amin'ny vavaka ary masoandrom-piainanao mandritra nyity taona ity dia le tontolom-bavaka ampitranga zavatra amin'izay noho zany fatakarany zany zay voarainao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Miteny amintsika zany fa tsisy ninninona azo ny fahavalo atao rehefa nanamarina anao roa fotoana lasy Jesosy. Ny fanananao azy dia antoka hanome anao fahombiazana mandritry ny androm-piainanao rehetra fa tsy ny taona 10 ihany. Zay no mahatonga antsika tsy voafetra ny fotoana fa mandroso miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahatakarana satria fantatsika efa ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mihoatra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Romana 7:7 ka hatramin'ny 7:30. Zao ny voasoratra ao vakiko vetivety anie miaraka tsika ny Romana 7:7 ka hatramin'ny 7:30 avereny hoe tsara Andriamanitra. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay nitendreny natsoniko ary zay natsony no amariniko ary zay no amarininy no nomeny voninahitra koa. No amarininy ianao fa tsy natao hanamary tena. Raiky amin'ny 30. Inona ary zany no lazaintsika iny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika. Tsisy ninninona navelany atohatra anao rehefa no amarininy ianao. 2:30 indray zay tsy niaro ny zanany lahy tokana fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'izay mamaimpo anao koa va ny zavatra rehetra. Ny ainy aza natolony nomeny anao zay vary sy laoka sy zay mampety ny fiainanao aza matahotra fa ho tanterana zany fa tsy ambony lavitra noho ny ainy zany. Raha volamena ny lanjan'ny ainy mofo gasy zay valim-bavaka tadiavinao. Ka raha ny volamena ny rehetra aza natolony nomena anao inona zay mofo gasy kely tadiavinao omen'Andriamanitra anao zany. Mofo gasy le fanasitranana, mofo gasy le fananganana na maty
mofogasy daholo le fanomezana sy fahagaganatra rehetra zavatra faran'izay sombotsombony zany raha oharina amin'ny ainy Jesosy efa natolona anao zay mahatonga amin'ny bokin'ny Romana toko valon'ny foro amin'ny telopolo milaza hoe tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'izay kovany zavatra rehetra tia ny omenanao mamaim-poana ny zavatra rehetra manomboka androany ndriny fa telo amin'ny telopolo izy ary ny ampangan'olo mba fidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy izy anao amelo ka Kristy Jesosy nefa maty sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho atsika misy zavatra anankiray tena mahafinaritra be tika antefan'ny fanantenanao androany ainao le mpanaraka amin'ny fandarana io tena tianao Jesosy tia nafaka anao izy tia monjy anao izy manatena anao izy raha eto ianao androany tianao ny anan'izany fiainatsambatra zany raha isy izy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana avereny zao vavaka zao Jesosy io reko ny teninao mamindrafo amiko ny mamelany eloko mifono aminao any amin'ny fanahiko rehetra tamin'ny lasako vonina ny ametraka ny fiainako ampena tananao raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana midira atao anatiko sorato ny boky ny fiainany anarako misaotra Jesosy fa tia ianao amen dia mametraka ny veloma finaritra sy mirary fety sambatra ao antsika mandritry ny taona nino afa ho fety foana ny fiainantsika manomboka androany ankalazan'Andriamanitra miaraka tsika amin'ny fahasoavana ho voninahitra ny anarany mametraka ny veloma finaritra veloma tompoko samy ho tahin'Andriamanitra tsika menakavy veloma zay problème am'tango eo fiainanao androany fa te hilaza aminao misy saza ny ampelantanan'ilay tokana torika eto androany arivo saza n'ilay ilainao ao tokantany misy anao tsirairay avy tonga eo antiam-panateranao afanio arivo vokavatso ianao mianany te mitory aho momba ny anarana mahagaga ny Jesosy anarana mahagaga zay anarana eken'ny olana tsy takatry ny saina rehetra misy eto ambony tany anarana tsy maintsy andolian'ny cancer anarana tsy maintsy andolian'ny areti-po anarana tsy maintsy andolian'ny fahalemenan'ny paralysy izy amin'ny tongotra rehetra anarana tsy maintsy andolian'ny fahatapahana lalan-draha Jesosy tsy ela amin'ny zavatra hay mitoriko aminao sy mamerina anao raha pitso izy raha vitany nikarakaranao androany mamity hafa moazy dia tia koa zany dia ohatra ny tena tonga saina hoe za tsy hoany tambarotra raha pitsika hivavaka ia faly miravantsika tsiray aby isa tokantrano ary raso ho anisa matan'olona isa tokantrano zay manaraka an'izao fandaran'izao ny azo eka émission na ny azo vamikolakana izay tsy fiangonana fa iraka mitolo ny filazantsara ary fanomeza-pahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ny fahafahana misokatra ahafahana manatanteraka an'izao asa fampaherezana amin'ny alana ny ten'Andriamanitra zao mba ho tonga ao amin'ny isa tokantrano sy isam-baravarana manenana ny Madagasikara ny filazantsara an'i Jesosy Kristy Tompo.